dia mbola faletrany miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana foy izay mifanaovantsika izao mba handrenesantsika indray ny tenin'Andriamanitra hitondra fampahirezana sy hananantsika fitondran-tena vanina amin'izao androm-pahavelomantsika izao izay mifanaraka amin'ny toe-panaraka n'Andriamanitra. Vavakisika misaotranao izay Jehovah Andriamanitra iray satria tsy fantatra tokoa ny fiainana mahavelona, lalana izorana indraindray lalana mivarona ny fahafatesana. Tsy misy afa-tsy ny teninao no manitsy anay mba handraisanay fahasoavana sy fiadanana, dia matoko sy mino fa mifanaino masina no hiasa mandrakariva ty anatinay mba tsy ataonay atsirambina na fomba ivelany fotsiny iantsoana ny anaranao sy ny fanarahana anao Jesosy ka mba ho tena fiainana. Dia mitenenandray Jehovah mihaino mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Resaka ny toe-panahana nanan'i Jesosy tsika izay metraka fianarana ao antsika amin'izao vanim-potoana izao, izay hitantsika ny lohany izay nanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana. Dia tsara manambaran'izany hoe tsy ny jentilisa mihitsy no miezaka ka nanenjika an'i Jesosy namono azy fa mipivavaka tamin'izany vanim-potoana izany fa marina tsy azo lavina izany na dia fantatritsika rehefa ny nahafatesan'i Jesosy dia maty ho an'izao tontolo izao fa tena le mpivavaka mihitsy ny tompon'ato ka mifahafatesan'i Jesosy fa natonga azy nentina teo anatrehan'ny Pilato ny tsaraina izay Pilato ihany koa dia tsy manana ny Jehovah Andriamanitra kanefa tena hitantsika fa endry satria nanadiady an'i Jesosy Kristy izy, tsy hitantsony izay azo natao teo anatrehan'izany rehetrarehetra izany. Ny 5:7 fa 4:telopolo ka hatramin'ny 5 no raisitsika izay fitinina vetivety. Jesosy namaly hoe ny fanjakako izy tsy avy amin'izao tontolo izao fa raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako dia ho niady ny mpanompoko mba tsy voatolotra tamin'ny jiosy nefa ankehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako. Aroy Pilato tamin'ny mpanjaka vahary ianao, dia Jesosy namaly hoe voalazanao fa mpanjaka ozy zao no naterahako ary zao no niaviako amin'izao tontolo izao. Dia ny anambarany marina izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko ho Pilato tamin'ny inona ny marina. Tsara ho fantaritsika izay le hoe ao anatin'ny Baiboly iray manontolo na Jehovah Andriamanitra na anarina nomenan'i Jesosy dia tena mpanjaka tsiry rehefa esy mandidy izy ary handray an'izany fahefany izany izy, ary ny fahefany dia maharitra mandrakizay saingy ny olona ny tsy mino an'izany. Ary raha ny tena izy hoe ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao dia azo sika dika hoe fanjakana misy lalàna mifehy azy, izany hoe ny fahefana sy ny fomba hitantanany. Ny fanjakana tsy mitovy amin'ny lalàna sy ny fitantanana ety amin'ity zao tontolo izao ety. Tsy midika izany hoe halan'i Jesosy zao tontolo izao, tena tiana rariny sitsiny ary izy ny tokony mpanjaka n'izao tontolo izao, fa Jesosy tsy mandaha izay mampanjaka azy ho an'izao tontolo izao zay, fa le zavatra mipoitra avy amin'ity zao tontolo izao ty tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny teny Jesosy ho tanterahana hoe ankatsiaraka le fomba fanao n'izao tontolo izao mahazatra, fomba fisainan'ny zanak'olombelona, ny fomba na ny fahefana hoentiko hitantanana ny fanjakako. Fa raha mba mitovy amin'le fahefana napetrako zao tontolo izao izy, ny fahefana izay nananako dia ho niady ny mpanompoko mba tsy ho voatolotra ho amin'ny Jiosy. Tsy tonga teo amin'le tribonaly Jesosy raha tena hoe tena mitovy ny fomba fiadiny zao tontolo izao sy ny fiadiny Jesosy. Le fomba tsy mitovy, fa raha tsy zany ozy dia ho niady ny mpanompoko, izany hoe manana mpanompo maro be Jesosy Kristy eo ambany fahefany, fa saingy ny fomba fiadiny mpanompony izay adikatsika hoe satria amin'ny mampanjaka azy dia manao olo-pehezina izy, manana miaramilana izy, fa ny fomba fiadiny miaramilany tsy taka ny fomba fiadiny miaramilany zao tontolo izao.
ary zay no nahatonga azy nangina. Raha mba avy am'izao tontolo zao izy ny fanjakako de ho miady ny mpanompoko mba tsy ho voatolotra, nefa ankehitriny ozy tsy avy am'izany ny fanjakako fa miperitreretany zany. Ary izy nanaiky ny fitsarana natao azy io de manome ohatra ho an'ny taranaka fa raha mandiny fa saingy tsy takatra zao tontolo zao zany, tsy takatra ny fireneny zany, tsy takatry ny fanjakany zany. Ary mialatsiny raha miteny an'ity, tsy takatritsika malagasy zany zay mitombo tena ho kristianina, satria niza mitondra teto angena tsy mitombo tena ho kristianina ka manaiky an'izay tenin' Jesosy zay raha manaro-dian' Jesosy de mba ananan'izay eritreritra zay hoe ny fahefana na ny fomba hitantanako zay tsy mitovy amin'ny fomba fitantanana zao tontolo zao, tsy mitovy amin'ny ady atao zao tontolo zao, fa ady hafa mihitsy. Fa raha tsy zany ny ady ny mpanompony Jesosy ange ny tompony antoka nahary tongotra aman-tanana antsika rehetra, nahary ny tany sy ny lanitra, nametraka ny olona araka ny fireneny, tena manana ny fahefana ambony, ndray mimpimasy fotsiny na de tsy mila andreo mpanompondreo ary izy, raha izy no mamely ringana avokoa ny olona rehetra. Fa tsy zay ny fomba fiadiny, tsy le fomba fiadiny zao tontolo zao, satria ny zavatra mitrangy tenity zao tontolo zao ty efa mihaino feo ny satana avokoa ny akamaroan'ny olona de takona le afatr'Andriamanitra. Antany Plato le mpanjaka ary venao eno izy mpanjaka ary naterahako de ny anambarany marina zay ny nevioko izy am'izao tontolo zao de ny anambarany marina zay rehetra avy amin'ny marina de men'ny feoko hoe Plato taminy inona ny marina. Teny famperitreretana ho atsika kristianina zany manam-pahefana hoe tena zay avy amin'ny marina ny men'ny feoko. Ny olona manahoana no avy amin'ny marina, manana an' Jehovah ho andriamaniny, manana an' Jehovah ho mpanjakany, manana an' Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy azy, mpanjakany fony. Zany hoe tena mametraka lalàna mazava tsara tokony ho ankatoavina raha manaiky an' Jesosy ho mpanjaka. Inona ny marina osy Plato de hitatsika tamin'ny farany, satria manomboka amin'ny 19:telopolo ka hatramin'ny 20 ao le marina iaina ty zao tontolo zao ty. Ary Plato tamin'ny inona ny marina rehefa nanontany izany izy de nivoaka nakeo amin'ny Jiosy indraiky nanao taminy hoe tsy hitako zay elony na de kely akory aza ozy fa misy fanaonareo amin'ny Pasika de fazako anankiray ho anareo, kotianareo va raha alefako anareo ny mpanjaka ny Jiosy ary reo ozy niantso indray ka nanao hoe tsy le io fa Barabasy. Zay ny nangatahany Jiosy alefa ary zay no famarinana tiany Jesosy Kristy ampitay. Ary ny tena mamperitreritra de zao ny tena mamperitreritra misy safidy mazava tsara ary Plato amin'ny majantilisa azy endrika io koa no le tena mpivavaka, satria izy nieritreritra hoe tena tsy manan-keloka Jesosy izy no tokony ankatahany reto mpivavaka reto, ka raha meko safidy izy de tsy mba olona hoe tsara fitondratena tao amin'ny fonja, fa le olona voaheloka ho faty hoe raha mahita an'ity olona ity satria fatapoko fatam-pirenena Barabasy, fa raha io no avotsitra eo de tamindray ny vonin'olona, tamindray vakitrano, tamindray ny fikorontanana, tsy misy fandriampahalemana. De mety ho tonga saina zany le mpivavaka hoe raha samy misafidy ihany aloha misafidy an' Jesosy. Fa saingy izy zavatra nahagaga tsy araky ny eritreretan'ny Plato azy, fa famarinana mitranga am'izao tontolo zao ny 19:20 ary reo niantso indray ozy ka nanao hoe tsy le io fa Barabasy ozy, kanefa jiolahy Barabasy. Filazany tsara fa de mpamonin'olona, olona tena tsy mendrika ho avotsitra fa tokony ho voaheloka ho faty, kanefa de zao zay nangatahan'le mpivavaka. Tsika nefa mitombo tena mpivavaka manany safidiny, satria eo no hijerevana le hoe le safidy tsy hoe raisitsika fotsiny fa raisiny ty zao tontolo zao ty zay matetika manindraindra ny fivavahana, de zao tsy avelany anjaka aminy Jesosy. Fa safidy angeo apetraka eo fa Barabasy zay ampitondra fahoriana azy tsy hisiny ny fandriampahalemana. Ary marina le teny
tany amin'ny tantarany nangatahny zanak'Israely mpanjaka tany amin'ny Samoela voalohany de navelan'i Jehova ho tanteraka satria tezitra Samoela hoe tena tsy natao any zanak'Israely mihitsy nge ny anampanjaka de ozy Jehova ekeo ihany ny sitrapon'ny olona so tsy anao nilavina am'izany fa zany laviny tsy anjaka aminy kanefa ambarao amin'ny kosa zay mety ho toetra ny mpanjaka aminy de zay le safidy n'le vahoaka an'Andriamanitra ary nipivavaka ny tena be deaibe tsy safidy an' Jesosy zay hitondra fiadanana fitsaharana fa isafidy amin'ny Barabasy mitondra korotana fa tsika am'izao vanimpotoana zao nge tsy olona no jerevana am'izany fa rehefa tena jerevana ny fanapaha-kevitry ny zanak'olombelona tsy misafidy ny fahafahana sy ny fiadanana sy ny fahasambarana sy ny tahotra amin'Andriamanitra fa misafidy ny korotana satria le fomba fiady de tsy fiadin'Andriamanitra kanefa mijeritsika Barabasy fantatra ny toetrany raha izy no avotsitra eo de mitondra faisana ny firenena rehetra izy tena tsy miraharaha mihitsy na jiosy na jantilisa fa asiny zay tratrany mikaikaika daholy ny olona rehetra kanefa zay ny safidin'le mpivavaka aleo Barabasy fa neva de vanary nataony fa tsy le io kanefa raha Jesosy ny safidiny olona Jaona toko fahavalo de zao mivoasoratra ao Jaona toko fahavalo ny 9:9 zao ny vavahady ozy raha zao no idiran'ny olona de vonjena izy ka hiditra sy voaka sady azo hanina mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra ozy sy amono ary andringana zao avy mba hananany be deaibe sady hananany zao avy mba hananany fiainana ozy sady hananany be deaibe Jesosy no miteny an'izany raha tonga Jesosy raha izy no alefa de tonga izy mba hananana fiainana hananany be deaibe ary ty mpangalatra lazainy Jesosy ty de entiny ilazany ny devoly tsy avy izy ozy raha izao nidiran'ny olona de vonjena izy ka hiditra sy voaka sady azo hanina mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andringana de zay nge problema manerina zao tontolo zao ohatrany manaja n'Andriamanitra amin'olona fa mifony lavitra fa raha misafidy an' Jesosy de fiainana ary tonga izy mba hananany be deaibe fa tsy zay ny safidin'ny olona de tsy gakotsika raha misy ny alatra misy ny fandringanana misy ny vono eo anatrehan'izay satria tsy tafatodika amin'Andriamanitra ny kamaroan'ny olona ary io no jerevantsika kely de ty am'ty zao tontolo zao ty tsy avy am'izao tontolo zao fanjakana zany hoe ny fahefana hitantanana na ny fomba fiady Jesosy tsy mitovy amin'ny fomba fiady n'izao tontolo zao fomba fiady n'izao tontolo zao hafa kely mihitsy ary zay no natonga amin'ny Paoly teny mihitsy any amin'ny Efesianina toko fa enina Efesianina toko fa enina de ny 2:20 katramin'ny 3:10 tafio avokoa ny fiadin'Andriamanitra ozy mba azohonareo hifahatra amin'ny fanangolain'ny devoly satria ny devoly raha tonga tsy avy raha tsy angalana andringana ary amono kanefa ty am'le tantarany Jaona toko fa 20 Barabasy miafy no anatin'izay tsy Barabasy olona fa fisaina devoly zay manosika ny olona angalatra anosika ny olona andringana anosika ny olona ifamono zay le hoe zay ny safidin'le olona fa ny olona mieritreritra azo fiadanana ao anatin'izay kanefa le safidiny ampitondra faisana azy ny 12 fa isika ozy tsy mitolona amin'ny novamandra fa mifanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakana zao famezina zao de amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra Satana zany eo ambadika ny zavatra mikorotana rehetrarehetra Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana ozy lazainy soratra masina fa tompon'ny filaminana ary io de arakaraka ny safidy raisan'le zanak'olombelona raha safidy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra de filaminana fa rehefa tsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra fa fisaina n'izao tontolo zao de fikorotanana de nefa nolazainy Paoly apôstôly tsika tsy mitolona amin'ny nofamandrany dikan'izay tsy manana nofo ho fahavalo isika tsy manana olombelona ho fahavalo isika na inona mety ho tsarantsika ny olona rehetrarehetra tsy fahavalontsika za tsy fahavalonao ianao tsy fahavaloko nizaniza zanak'olombelona tsy misy fahavalontsika fa ny fahavalo de ny amin'ny fanapahana ozy sy ny fanjakana
sy amin'ny mpanjaka nzao famezina zao le ty am'ty zao tontolo zao ty zay feheziny fanahy ratsy tsy hitamaso fa tafitotra ny ampon'ny olona de io fanahy ratsy io izy anga mivantany fa mampiasa olona tsy mandinika tsara izy ka taritin'le olona ifitotra amy zavatra ety am'ty zao tontolo zao ty amy filany nofo de ao anatin'izay no miditra ntsehatra satana mba hitondra fikorotana ino no tokony ataotsika manoloana an'izay averina fa voafatotra takan'izany mivavaka ho an'izany olona zany mananatra an'izany olona zany fa ny zavatra mitranga n'zao vampotony zao tsy hitatsika le fanahy ratsy eny am'rivotra zay tena fahavalo fa olona no fahavalontsika de le olona no enjehantsika fa raha tiatsika ho afaka le olona de tsisy afa-tsy hoe miverina amin'Andriamanitra ary araka ty tenin'ny Paoly apôstôly ty hoe tafio avokoa fiadin'Andriamanitra ny 17 noho izany de raiso avokoa ny fiadin'Andriamanitra ozy mba azahoanareo anohatra amin'ny andro mahory rehefa vitanareo avokoa de ahafahatra ianareo de zay fiadin'Andriamanitra zay tsy fomba n'izao tontolo zao tsy basy fiadin'Andriamanitra tsy fonja fiadin'Andriamanitra tsy fandrahonana ny fiadin'Andriamanitra tsy izay fa inona ny fiadin'Andriamanitra vakitsika ny 17 ka hatramin'ny 17 de zao ny voasoratra hoe mifahara ary sikiry famarinana ny valahanareo mitafinondrary ny fiarovatratra kiraro ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo ary hofanampiny zany rehetrarehetra zany tamin'ny finoana ao ampinga zay azoanareo amono zanatsipika rehetra zay alefan'le ratsy raiso ny famonjena ho fiarovan-doha fa ny tenin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatra ny fanahy de io le hitantsika tany amin'ny Josoa tena fiadina ara-panahy mahery vaika fa sainga tsy mety am'le zanak'olombelona tsisy hevitra raha tsy fandrahonana tsisy hevitra fa raha tsy fampaisan-kery tsisy hevitra raha tsy fanenjehana tsisy hevitra raha tsy famalina faty zay ny zanak'olombelona tsy zay ny an'Andriamanitra de rehefa mandinika ny tenin'Andriamanitra tsika kristianina daholo ninonino fiangonana misy atsika vakio ny baiboly hatrany amin'ny Genesika hatrany amin'ny Apokalipsy vakio le tenin'Andriamanitra rio na afatra napetraka tamin'ny Josoa afatra napetraka tamin'ny Josoa toko voalohany zay hitatsika tamin'ny farany zay tena mamperitreritra hoe azahoana tena fanambinana ary teny napetraka ho an'ny mpitarika ny firenena anankiray ary tokony ho raisitsika lesona zany raha te ho afaka tsika mba ahatanteraka ny tenin' Jesosy hoe zara tonga ozy de havy mba ananany fiainana sady ananany be dehibe de raha iverenantsika fakina le Josoa toko voalohany de zao ny voasoratra ao melohany hitantanana ny zanak'Israely mba tonga fahafahana tanteraka Josoa toko voalohany 17 ka hatramin'ny 19 hoe ko mahiresa sy matanjaha tsara ianao hitandremanao anao araka ny lalàna rehetra zay nandediny Mosesy mpanompoka anao aza miala aminy nao amin'ny akavana nao amin'ny akavia mba ambininy ianao am'izay rehetra alehanao aoka tsy ala mivavanao ty bokyny lalàny teo izy fa sain'andro manaly le tandremanao arak'izay rehetra voasoratra eo ary am'izany de alavorariny lalanao ianao sady ambininy zay le hoe tafio avoka ny fiadin'Andriamanitra raiso ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy mba azaonareo manohatra zanatsipika rehetra alefan'ilay ratsy ozy zay tsy mifanaraka amin'ny fotokevitra ty zao tontolo zao ty fa ny fotokevitra zao tontolo zao de lasa anarina fotsiny le maha-kristianina fa hoe tena andray an'izay fiadina nomen'Andriamanitra zay hoe tsy mandray an'izay ary izany tsy mandray an'izay ny kristianina ary inona le safidin'ny kristianina tsy nijaitylisa mahamenatra iza ny tianareo ho alefa ho anareo Jesosy sa Barabasy tsy le io fa leo Barabasy de tsy magaga raha tsy misy filamina ary raha tsy mitandrina tonga saina ny olona rehetra hatramin'ny mpitantana de hitodika amin'Andriamanitra ka andray ny fiadin'Andriamanitra tsy mahita vahaolana zany tsika ary tsy mahita fiainana tsara zany tsika fa vao maika ratsy kanefa
ohatrany zavatra imaginaire e le zavatra takiny tenin'andriamanitra fa tsy hitan'ny olona mifahefana ao anatin'izay tenin'andriamanitra zay tondra vahaolana ho azy satria amin'ny vanim-potoana ilefirantsika manoloana ny tenin'andriamanitra dia manaky fa Jehovah no mpitantana, Jehovah no mpanjaka, manendry mpitarika izy, mpitarika matahotra an'andriamanitra ary dia ho hitantsika monotoyany fa dia tsy misy afa-tsy izay lalan'izay ihany no hitantsika fiadanana voninahitro an'andriamanitra rereny favaky isika misaotranao Jehovandriamanitra reny no teninao indray izay tonga taminay teny feny fitiavana teny tena manome vahaolana mba hisy ny fiadanana sy fitsarana ho anay kanefa fantatrao ny toetra ny zanak'olombelona fa dia ampiseho ny maizy azy dia ampiseho ny ampitony mandrakariva te hiseho ho mahavita ary matetika eo anatrehana izany tsy afa manoatra ianao Jehovandriamanitra fa mangina mandra-pahatonga saina ny olona rehetra ka tapidalaka le izy angatanay aminao dia mba tsy hiteraka fandringanana anay tombo fanapahan-kevitra raisinay fa nyfanaino masina no ka hiasa aminay tsiraray hiasa amin'ny fiangonana mpivavaka rehetra mba tsy ho tahaka amin'ny toe-javatra mitranga tamin'ny andro ny Pilato hoe lasa barabasy indray no angatahana avoaka mpitondra faisana fa mba hisafidy anao Jesosy izay efa nanaiky hosorona hitondra ny ratsy rehetra ao aminao mba hisy ny fiadanana ao anay dia natoko sy mino fa hiasan'ny kerana tompo amin'ny anaranao Jesosy amen. Mahavelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.